Kokoa daholo nareo mba manao direct kely tsy amin'ny mahasolom-bahoaka anako koa nanaovako direct eto androany fa mahavanesana ako fa na izany ary dia ho resahantsika amin'ny tapany faharoa ny mahasolom-bavam-bahoaka anako. Kokoa daholo io fa tazako io ministry ny fampianarana. Kokoa nareo nibipena tamin'ny maly na tsony efa mba nanidrinidry mihitsy hoe fantatry ministry nefa tsy niraisinareo ny telefonako. Tezitra maly zay nisy lala lehibe tsy isaina prof DPS ny forcer nanao EPS le zanako nefa sepotra. Eza koa misy olona manao EPS sepotra zany. Tsy tokony sepotra rehefa manao EPS fa mba raiso mifepetra. Fa maninona tsy nisoratana ny carnet de correspondance ny tsy afaka manao EPS izy dia vita. Eto aty ilay ordonnance tamin'ny didipotra ny aseho eto fa ny olona manko tsy mino ohatrany hoe tsika foana ny ratsy aseho eto. Hitanareo io tamin'ny oktobra io zazy io efa narary. Na dia ahoana moa tsy afaka raha prof mbola tsy mikatona ny feriny amin'izao volana febroary zao. Ahoana tsy imagine ny prof raha narary izy ohatra tamin'ny desambra dia mety mbola marary izy amin'ny volana febroary. Zay ny teneniko hoe lela tsisy saina. Ka raha ianao nanoratra carnet de correspondance tamin'ny oktobra maninona tsy nisoratanao indray tamin'ity février ty. Azavaiko anareo ny zanako apta izy ivelany. Apta izy ivelany fa ao anatiny izy inapta. Tsy azonareo zany na ny dokotera ary tsy mahazo an'izany. Aminao ve député fa endrena no mitabataba mpampianatra eo alohan'ny mpianatra tahak'ireny mandritra ny fotoana iasany. Ka hitanareo ny tranonay tsy na 800 mètres miala amin'ny fianarana. Dia ny zanako 12 taona mandeha tongotra manao an'iny 800 mètres iny. Indraindray izy mandeha bus. Dia ny mpanety koa eo akaikin'ny fianarana eo 2 manao anazy. Tsy fahendrena kosa ny aloha ilay mivazavaza mpampianatra tahaka n'ireny sy mampiatra ny fahefanao sy manao raha matahora maha-député anao. Ka ahoana moa zany raha ny zanako maty amin'ireny. Hitanareo nisy olona maty anankitelo be voka tamin'ny mandritra anaovana EPS. Ka raha maty amin'ireny ny zanako. Aiza ny afantaranareo raha be voka ny zanako raha tsy be voka. Ka raha maty amin'ireny ny zanako. Misy olona zao maty rehefa mandro zay tsy mandro tsony zao. Fa na izany ary loha tsara ilay coiffure 2 fotsiny dia mahavoaka ohatr'izao. Tamin'ny zanako narary tamin'ny oktobra zao dia nitenen'ny dokotera fotsiny hoe mandeha tongotra fotsiny izy. Dia teo izy miforcer an'ilay prof DPS andeha tongotra 200 mètres ahoana moa ny anekena an'izany. Sady sepotra ny zanako manao EPS. Taizinareo mbola nahita olona hoe manao EPS dia sepotra zany. Tsy normal zany. Tokony tsy sepotra rehefa manao EPS. Fa ianao ve député tsy manana eritreritra ifona tsy mahatsiaro hoe diso ny vazavaza ray mpianakaviana. Ka za zao avy eo akadimbahoaka dia nandeha 12 minitra anaovako akadimbahoaka be valala so fa tsisy polisy nahita. Ary mety ve ny mandrahona olona amin'ny député hoe avereno vavanao teo hoe tsy matahotra député ianao. Tiako manindry anareo tiako manamarika anareo fa ny zanako dia zaza mahay any ampianarana afaka nitananareo miara-mianatra aminazy zany. Ny mety indrindra dia mihay keloka dia manaiky fa tsy mety ny mivazavaza mpampianatra eo alohan'ny mpianatra ohatran'ireny fa mampidina ny crédibilité an'ilay mpampianatra ny tahaka an'ireny. Averiko aminareo ihany 2 nanaovako ny coiffure mpanety eo akaiky fianarana misy anahy apta ny zanako ivelany fa inapta izy ao anatiny.